Jesús dibawakan sa itugid. Ano ni fanampiang kafandil sa raya din representing famille. Isa-isa to pulela sveva tugid na de sultingan niyang kunanis. Wento na ito na tiyano Jesús ang ruwag niyang kunanay. Zitara na kay fara mantiba na. Naizanesa misa zirir Jesús yung penuin fabakay. Ano to pulinting na minuan Jesús to. Diukunjin na yenaus niyang kunanan. Magkasika ka ng Jesús. Miyasayin itong gift from today ng ruwag. Magpianaran na. Rakufan yang merano Yesus jatuh nisa ada barang famandris sudah tubuh mengasihkan kanusi aminah Yesus dia kanusi Sua amzoa riba-riba mafinaritra zao ny fiadanan'ny tompony aminao hotahin'Andriamanitra ianao tadio fa ny olombelona tsiraikiraiky dia mirepresente ny famille na zafinao ke zao zay tanombany any mirepresente anao zanakanao mirepresente anao ny ravavinao mirepresente anao ohatran'izany koa tsika amin'Andriamanitra mody hoe ianao rery tonga mivavakety fa ny tena mariny va dia manjanaka anao sy lolao tena eto satria ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra ny ankonana Andriamanitra ny fianakaviana amen ka androantsika hianatra lesona makasika ny atao hoe mahomby hatramin'ny ankonana voatahy hatramin'ny ankonana tsy anao rery zany fanarao menakavy marina aminao ane zany tena zany tanteran'Andriamanitra ho lasa zava-misy ane zany alleluia matetika revana ny zavatra misy raha mijery anao zao ohatra hoe zanaka mpanambola mampalahelo mipapa sy mama manambola be mahomby be tamin'ny fiainana fa ny zanaka izy ireny indraindray problème ohatran'izany koa tsika ndraindray tady variana za moko miasa za moko mitady vola dia lasa tady midélesé ny ankonana anisany victime amin'izany matetika ny pasteur ny mpanompon'Andriamanitra izy variana be amin'ny asan'Andriamanitra tady tsy ho hita tsony ny ankonana mivady amanjanaka misy tantaran'olona ohatran'izany anaty baiboly ary olona anankiroa maventy be tsy izy fa i Samuel mpaminany sy Davida mpanjaka zareo reo dia anisan'ny tena nagnano mafy amin'ny asan'Andriamanitra na nilalaza tsara tena hoe feno fahombiazana mihitsy fa dia nampalahelo fa nyjanaka jare ndraiky ratsy fiafara hojerevantsika ny bokin'ny Samuela voalohany toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy jereo nefa ny ankamarona zaza maditra renge mavita raha tsy hainao fandeha ndraiky matetika amin'izay ny zanaka mpivavaka za so mba nisy fotoana mba nanontany tantarany Bob Denard
ay tena zanak'olo manompona-Andriamanitra. Rimolo fatapantatra amina resaka ditra isan-karazany regny mba tsy hamonana ny agnarana ditra nataony matetika dia zanaka mpivavaka ary manlala. Samuela voalohany toko fahavalo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavadimy. Samuela voalohany toko fahavalo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavadimy, izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa antitra Samuely dia ny zanany nataony mpitsara ny Israely, ary Joela no anaran'ny lamatoa, ary Abia no anaran'ny faralany mpitsara tany Beseba izy ireo. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny diandrainy, fa nivily mitady vola aman-karena ka nandray kolikoly sy nanao fitsarana mianatra. Ary n'olon'Israely rehetra nivory tao Rama ho amin'ny Samuela ka nanao taminy hoe: ino rehefa antitra ianao ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao, ko manendre mpanjaka ho anay hitsaranay tahaka ny firenena rehetra. Samuela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Samuela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Samuela faharoa toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Mivaky toy izao manao hoe: ary no miavaka izany dia nisy toy izao Absaloma zanaky Davida, nanana nabavy tsara tarehy Tamara no anarany, ary tia azy Aminona zanaky Davida, ary Aminona nalahelo ka matiny ihany no ny Tamara nabaviny, fa virjiny izy ka sato tamin'ny Aminona no maka azy. Fa Aminona nanantsakaiza Jonadaba no anarany, zanaky Simei rahalany Davida, ary Jonadaba dia olona fetsy loatra. Andimy fahafolo ry ambany ary mbekelinao dia amin'ny andimy fahafolo, 2 Samuel 13:10 ozy hoe: ary hoy Aminona tamin'ny Tamara, ento aty ary hoy Aminona tamin'ny Tamara, ento aty amin'ny efitrano ny nahandro hinanako ny avy any an-tananao. Dia nalainy Tamara ny mofo nataony ka nentiny tao amin'ny efitrano tao amin'ny Aminona nadany, ary no nentiny tao amin'ny hohaniny zany dia niazona ny Tamara izy ka nanao taminy hoe: avy andrianako raha nabaviko. Ary hoy nabaviny: sanatrera nada, aza misavika any ianao, dikany misavika azy mamola, fa tsy fanao eto amin'ny Israely zany. Aza manao izany zavatra fady indrindra izany ianao, ary ny amiko hoentiko aiza moa ny henatra, ary ianao koa toy ny anankiray amin'ny adala eto amin'ny Israely. Ohatra ranotra ianao lazao ny mpanjaka, fa tsy hisakanahy tsy ho anao izy. Andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faha 1 ary Absaloma nanome teny ny zatoviny hoe: miomana tsara, fa rehefa faly ny fony Aminona azony divay, ka lazaiko aminareo hoe asio Aminona dia ataoko maty izy, fa aza matahotra. Tsy zavany nanome teny anareo, matoky aoka iseho lehilahy mahery nareo. Andiny faha 20 ary ny zatoviny Absaloma nanao tamin'ny Aminona araka ny teny nomeny Absaloma azy, dia nitsangana avonjana kilany mpanjaka rehetra, ary samby nitainana ny ampondrany ka nandositra. Ary raha mbola teny an-dalana izy ireo dia tonga tao amin'ny Davida ny filazana hoe: novonoiny Absaloma avokoa zanak'alany mpanjaka, ka tsy nasiny miangana na dia iray akory azy. Dia nitsangana ny mpanjaka ka nandritra ny fitafiana, dia nandro tamin'ny tany, ary ny mpanompony rehetra nitsangana teo samby voatritra avokoa ny fitafiana. Enjaka tompoko tantaran'i Davida io. Davida le mpanjaka mahery, lehilahy mahery. Davida le nafaty alinaminy, nataony zanak'Israely bravo foana tamin'ny fiainany, lamina be, fa tany amin'ny ankohonany nisy problème. Ohatran'izany tsisy valaka koa i Samuely, izy dia mpaminany ngeza be, nefa tany amin'ny ankohonany tany misy telo karama. Ketrany nisy tantara mampalahelo, nefa mba olona manana ny maizy azy any, na i Samuely na i Davida.
tadidio foana fa amin'ny fiainana tsisy varana na manambola be karakory ianao nefa ny zanako tsisy tafika. Mampalahelo zany fiainana ohatran'izany. Ary nisy ray aman-dreny zay nananatra ana tamin'ny fotoanany hoe tadio David ozy izy fa une petite enfant égale un petit problème, mais un grand enfant c'est un grand problème. Raha mbola kely izy dia sahirana ataovana zao mandeha nary fa rehefa maventy io dia maventy koa problèmenao. Ka agnatin'izay zavatra zay misy zavatra vitsivitsy atoroko anao. Agnisan'izany ny zanaka sy ny ray aman-dreny raha jerena dia ohatran'ny hoe samihafa nefa mifandray ny fiainan'ireo. Misy fandraisana. Anao zany zao mieritreritra hoe zanakanao lehilahy rehefa anao vehivavy fa misy fandraisany ny fiainanareo. Ohatra ianao lehilahy miteraka zazaviavy misy fandraisany ny fiainanareo. Iny tompo aninao. Misy lehilahy anankiray nanana zanaka mararaka anaty baiboly tao bokin'ny Marka 9:22 zay nolazainy foana hoe efa ohatran'io aty ela izy ny angavo mafy an'i Jesosy mihitsy raha mba hainao rozy mba tsy aboy ro azafady. Hitanao zany fa ny ray aman-dreny dia tia zanaka. Ary ny tegna marina ny zanaka dia natao source de joie. Zavatra natao amin'ny falifaly ray aman-dreny ny zanaka zany. Source de joie, source de bonheur, source de fierté. Zany hoe ny zanaka zany tokony ho fierté anao. Raha mba misy tanomboany any satria iny no mirepresenté anao. Araka le nolazaiko teto ray aman-dreny, ny fahombiazanao dia faritana amin'olona manodidina anao. Tsy milamina mihitsy zany hoe anao mahomby be nefa manodidina anao mampalahelo daholo. Raha tsy taiza sanatria vava. Agnatin'izay ihany koa ny zanaka kosa tsy voatery hoe source de joie ihany. Misy zanaka tena mampifalifaly. Misy zaza tena hoe bonheur ao andray aman-dreny. Misy zaza fierté ao andray aman-dreny. Fa misy indray zaza source de malédiction. Lasa source na alahelo ho andray aman-dreny, malahelo ndray aman-dreny. Tadidiko nisy zanaka mpanompon'Andriamanitra anankiray malaza, David Ongiso, zanan'izay tena nitezena tamin'ny fiangonana. Rehefa nenaventy zaza io tsy kefy vavahady fa lasa ekipa na rock and roll. Miovatra amin'ny fitafiny, miovatra amin'ny raha marobe tamin'ny fiangonana. Hitanao amin'izany zany fa misy zaza miteraka henatra ho an'ray aman-dreny, miteraka fahafahambaraka ho an'ray aman-dreny. Zavatra possible amin'ny trano amin'ny fiainana avokoa zany rehetra tarisaiko anao zany. Ka na mahomby be anao amin'ny resaka professionnel, hoe tena nety tsara ny fiainanao, mety nahomby be anao tamin'ny côté ministériel nefa mampalahelo ny zanakao dia henatra ho anao zany. Hoe anao ny vehivavy mitady vola be, lehilahy mitady vola be, nefa ny zanaka tsisy raha manjary henatra ho anao zany. Tsara lavitra nefa rehefa raha miaraka mahomby amin'ny vady aman-janaka anao. Ianao mety fiainanao fa minjary koa mba ny tefitake. Zavatra zany moa androany no ianarantsika resantsika reso. Satria tena important be amina fiainana ny mireusir miaraka amin'ny zanaka. Mety ianao rery fa hatramin'izareo koa mba nisy vokatra tsara. Marary avana mahita tsy fahombiazana zanaka zany. Mba ampitaniry hoe zanaka nanana zanaka tsy afaka CP. Marary bakodolo fakory batao. Le zaza ny nanala fagnadina fa ny fony ray aman-dreny malahelo. Ny fony ray aman-dreny marary. Ny fony ray aman-dreny omotsapa. Hitanao amin'izany fa marary mahita ny tsy fahombiazana zany. Zany hoe raha jerevana tsara zany misy andraikitra
mila ataona ray aman-dreny misy andraikitra zay mila ataonao raha ray aman-dreny ianao eto te zao araky ny tokony ho izy ny zanakao tandreny mafy reto zavatra reto amintsika zay manana zanaka eto zany ianao mety hiteny hoe za mbola tanora paster tanora zany mbola hiteraka injour za mbola zaza paster fa mbola zaza ho lehibe ianao ndray any tandreny mitoetra ny zanaka mila mamboly karaktera amin'ny zanaka atsika tsy isanao isanandro mila atao amin'ny devoir zany ara-maso tsara hatramin'ny raha jerevana ara-maso tsara ino tsara izy rehefa miteny hatramina irainy isanandro raha mila contrôlenao satria regna ny mamaritra ny toetra ny zaza ny fianarana enge ny ray aman-dreny tsy mavitana mijery ny kaheny zanany avy nianatra koa e mety mbola maternelle ny zanakanao mety mbola amin'ny bébé section izy fa mandana manoka jerevo ino moa raha agnaty kahenazy tsy misy zao karazana zaza mijanona teny melanelany teny tsy te hianatra tsonono de tonga de nanaiky fotsiny koa ny ray aman-dreny regny rehetrarehetra regny nefa nya dia iankina ny avenir-n'le zaza tao ohatra ihany koa ny tsy fahombiazan'ny fiainanao ray aman-dreny zany zavatra zany ny compte mandinia kely atsika ny misy ange olona ataoko hoe mifanambady zareo fa 5 taona ny fanambadiana na 16 pitrahana andrano mbola tsisy jusque loatra 15 ans et mariage sasany 10 taona ny fanambady mbola matory mignano ladintany zay jusque niany nanino foana le 10 taona mifamoro koa fa ka atsika zany mamila mandinika aloha ny dirina amin'ny tokantrano ioa fa matetika aminazy io zaza mandinika ny victime milohany anambadianana zany tokony mandinika tsara aloha hoe inona ny raha ndeha milomagna ny zaza indrindra milohany teraha fomba mametraka tsara raha teraka mo zany zaza io aiza vola ndeha amidy gotena azy ny sasany na drapeau amina zaza teraka raha tsisy izy mekimeky be vokany raha sanatreny vava ndraiky moa ny forcé olo anao nanany izy io mbo azo azo eritrereté raha sitrapo mihina tonavana nefa na lamba ndeha tafiny tsisy fa de magnano akory loatra magnano akory nao na zany tavanga zany tonavanato karaha le zaza mazimazy reny na be zany tsy mandiny karakaraha zany fa meky hiteraka fo meky anambady fo meky hitondra trano fo meky hiditra anatiny atao hoe fanambadiana nefa jereo fa misy impact angezabe zany amin'ny fiainanao ary anisana facteur de pauvreté amin'ny fiainan'olo maro mekameka ty anambady nefa na asa bilomagna tsisy mekameka hiteraka nefa na vola hely amidy sakafon-jaza tiana imagineo zany raha sahirina anao meka hiteraka de ty hiteraka 4 000 ao zany zaza i vilomon-janahary fo vilominao baba adio zany zovo olo ndesinao melimany anao baba ny mamelimany anao sareksitetra anao fa i vilomon-janahary fo da zany meka agnatao fo raha vilomany zaza io tsy tena mamila madiniga kely zavatra zany ary matetika tsika milaza fa mivavaka iny tena miboeboeka zaza matoky ny disosy zany izy de lasa ratsy fiafara regny zaza regny donc zany ny compte be ny tsy fahombiazan'ny fiainana ray aman-dreny amina hoavana zaza ao moa reo karazana voka tsy mirina inoko zany matetika zay tsy de mitombona loatra ke fomba fitenenana de tsy mirina amatono bikibo mirina de ray koa regny zaza regny rehefa tatrana fitezana tsy milamina de lasa drogué ary lasa miaigny fiainana tsisy fahalalam-pomba na nikely any tsy voatery miankina amina ray aman-dreny io fa matetika io amin'ny alalana mauvaise rencontre
dia kosa mba mila majery antsika misy mauvaise rencontre ohatra ny zanakao tamin'ny récréation tany ampianarana mifanena tamina tovovavy hafa zay mianatra misesy cigarety zay mianatra mihinana rongony amina oro zay karakoro izy mauvaise rencontre ohatra ny tsotsika aminao izy ohatra ny tsotsotry fa ny ancrezade tsy nanjaraka anaty saina atao hoe rehefa mademoiselle 17 ans zany hoe tsy maintsy misetra eny dia anao ray aman-dreny gaga fa nanomboka naherery vitany zany nanomboka misy zavatra tsy sakany andavanandro lasa sakany lasa misy zavatra miova tamin'ny toe-batana dia zinao ay fa mandazava izy tadio fa ny zanakanao tokony modely fa tsy zazava izy alao agnaty saintsika ray aman-dreny mihitsy zanaka ny zazava izy zanak'Andriamanitra zanakanao olo tokony anena avenir tsara zanakanao fa tsy angalanao référence hoe zazava izy da iny tompony ianao mety miona tamin'olona tsy milamina izy tamina récréation teny andalana sy ny sisy zovin'olo tena miresaka amin'ny zanakanao izy aloha tena miresaka amin'ny zanakanao lahy sy zanakanao vavy mety possible tagny université nandresany mauvaise caractère ka rehefa tsy vitanao ny miara-dalana amin'ny foana amin'ny zanakao ndalana meteza mba mivavaka ho anazy foana fa nendray zanakatsika mivoaka trano trano manobavahana mba nisy fotoana ve mba nentinao mbavaka izy tamin'ny alina mba nentinao mbavaka ve izy tanatin'ny marainalina mba nisy vavaka nataonao ve ho anazy isana amin'izarano satria riavana mety fionana kely tsy nampoiziny mety manimba no aviny zanakanao isy zazany te magnandrakandra za tena grave be le natramina mironanjarele hoe Saint Valentin Saint Valentin zazakely na CPE tsy anaty posiny Valentin moa izy nisena mivoaka tany ny Valentin iny nanimba anazy i Valentin iny no nabivoka anazy ndako le marqué fa mety abe mauvaise souvenir vokatry Valentin amina sasakely elazy izy mivalana aran'izao dia fatao zazalamo dia izy mbola kely dia fa tsy boziboziboko hely manarakarakana an'izay dia magnety koa ny ray aman-dreny koa tsy tampititany satria ny acceptenao izy izao lasa marary izao lasa misy problème sy ny sisa da iny tompo any ianao alleluia da iny tompo ianao e nefa anao mety mba nagnano investissement iny tamin'ny zanakanao iny mampianatra akory mety mba nisy mba kisarisary any tagnaty saininao tao ny fitezanao ny zanakanao fa mba dana mba mianatra dana mba tezao araka ny tokony ho izy zanakatsika azavela hitabataba mpianona azavela mibangaretsika tany jiaby fa tana antananao zanakanao ny zavatra misy koa dia ny asany devoly possible zany misy attaque satanique dia eo le mila mba hitolomantsika mbavaka misy fotoana anao mila mba mifadianina ho an'ilay zanakanao reo misy fotoana anao tena mandeha tena motra mihitsy bavaka ho any zanakanao tsy fantako misy zavatra zany mila ataonao andreo e fa tsy avelanao mandehandeha fotsiny izy ary neny sasany ara moa tsy mampahino anazy na tsy mandeha mivavaka ny zanaka tu vas rester à la maison ok regarder des films ok adio fa le sasany maventy tadio tenin'Andriamanitra milaza hoe zava milanana tokony alehany ny zaza fa na dia amitra azy izy dia tsy arany zany mba ilanany zanakatsika mba hatolotra ho any Jesosy mba tsofina rano reny izy io toko dia misy fiantraikany ngeza be amin'ny hoavin'ilay zaza
fa tsy hoe fombafomba mpivavahana kosa da ny tompo ianao hojerevantsika kely verenantsika kely makasika ny Samuel dia sady mpitsara ny zanak'Israely no mpaminany lehibe jereo fa mpanjaka roa be zao no nivoaka tamin'ny alalan'ny Samuel tsy izy fa i Saul sy David donc zany c'était un grand homme de Dieu lehilahy lehibe n'Andriamanitra nanenany lazany nanenany maizy azy dia tsara fa voasokajy mihitsy tao anatin'ireo olona ngezabe na i Samuel na i David vakio ny Hébreu 11:32 voasokajy tagnatin'ny olona finoana izy ireo zany hoe na i Samuel na i David dia samby réussir teo amin'ny plan professionnel raha ny zavatra nataony zany dia tena nahitana vokatra olona najain'olo tantanàna no tsy mon'olo vono ary raha jerevanao ny 1 Samuel 12:1-5 teo tena olona nahatoky izy 1 Samuel 12:1-5 donc maveritsika vakina kely 1 Samuel 12:1-5 amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Samuel tamin'ny Israely Samuel voalohany toko 12:1-5 ary hoy Samuel tamin'ny Israely rehetra ino efa nihaino ny teninareo aho tamin'izay rehetra nilazainareo tamiko ka efa nanendry mpanjaka hanjaka aminareo ary ankehitriny ino ny mpanjaka andeha eo anatrehanareo fa izaho efa antitra sy fotsivony ho indreo eo aminareo ny zanako ary izaho efa nandeha teo anatrehanareo atiny fony voazaza ka mandrakadroany ko ity aho tondroy maso eto anatrehan'i Jehova sy ny voaosony aho omboniza moa no nalaiko na borikiniza no nalaiko na aniza no nanaovako ankiriny na iza no napahoriko na teo an-tarananiza no nandraisako kolikoly anatampona ny masoko fa onerako aminareo izany dia ny faefatra ary ireo ianao tsy nanao ankiriny taminay na nampahory anay na nakazavaka teny an-taran'olona na dia iray akory azy dia hoy Samuel tamy vavolombelona aminareo anio Jehova ary vavolombelona koa ny voaosony fa tsy nisy zavatra hitanareo teo an-tanako na inona na inona dia io ireo vavolombelona izy anao zany tena nanana Samuel zany olona honnête olona tena nanana naizy azy fa tsy n'importe qui akory ary ao amin'ny 1 Samuel 9:6 rehefa vera ny boriky ny Saoly papany Saoly zany very boriky dia ozy ny mpanompona amin'ny 1 Samuel 9:6 hoe ino misy mpanompon'Andriamanitra mirotarana iroa ary lehilahy malaza izy rehefa tsara milazany baiboly anazy fa lehilahy malaza donc zany nanana an'izy anazy ny réussir du côté professionnel karaha ataonao manambola be io amen alleluia lehilahy malaza izy zany hoe olona nanana lazany homme de Dieu homme considéré nanana an'izy azy dia amin'ny Samuel 25:1 teto izy dia noho ny falebiazany dia lasa nanana droit de funérailles national rehefa ho faty Samuel olo jiaby tantanàna tsisy miasa olo jiaby tantanàna imagine zany hoe maty ta Madagasikara izy dia gasy jiaby tsisy miasa nanana droit funérailles national amin'ny Samuel 25:1 misy an'izay ohatr'izay zany tantarany Samuel sy ny fahombiazana neny David indray tena nanova ny tantarany Israely ray manontolo novany tantarany Israely ray manontolo tamin'izy nandray ny fitondrana dia tena faible au niveau économique Israël faible tamin'ny du côté militaire miaramila an'zareo tsy dia nanakory resaka social tsy dia nankaiza tao amin'ny tanànany Israely fa rehefa niditra tao David niakatra daholo zany rehetrarehetra zany ary nanana na izy azy tanteraka ao amin'ny 2 Samuel 5:10 milazany zany 2 Samuel 5:10 ozy hoe ko dia nandroso sy nialehibe David ozy nandroso nialehibe
Donc zany tegna nanana fombiazana nandeha be varotro nazy. Koa tabazany kely to tsisy mandehandeha ohatry sy tanjany. Raha mbola kelikely famantarana eto tsisy matao tsisy makotaka anazy. Nety be le côté professionnel ni David. Alors 2 Samuel 8:13 Loson'ny Baiboly hoe ary David nahazo laza. Zany hoe karana grande réputation. David ozy nahazo laza. Zany hoe vao miresaka zany agnarana hoe David zany ko dia mitodiky daholo olo jiaby. Ny zavatra nampalahelo sady mitoviziny Samuel sy Davida dia samby nampalahelo ny zanaka zareo. Tany zany problème. Zareo lahy samby nanamola, samby nalaza, samby nampiasain'Andriamanitra, ary samby nidokadokafan'Andriamanitra, samby nitenenan'Andriamanitra. Fa tany amin'ny côté na zanaka, tany misy olana. Tsy mila variana ianao fa ratsy be miaina amina hoe zanaka tsy mahomby zany. Ary zany ny antony ty lesona niany tia ampatsahivana antsika tsiraikiraiky. Mila tonga saina ny amin'ny zanakanao. Amen. Alléluia. Zavatra tegna ny fanoto zany no ny trano. Ireo trano amin'ny Samuel 12:1 fa tena nampiasain'Andriamanitra be Samuel. Amin'ny Samuel 8:3-5 tsisy raha nanjara nataony zany. Tsy mba nanaraka ny fanony rainy zany izy ireo. Ary raha jerevanao 2 Samuel 15 fa tena ny zanaky David tsy zay no niatamo. Andeha an'iny mianaka fanjakana ndraiky. Enjekany zany. Ohatra ny mampahotany tena hoe ozy raha tezeky izy nahazo anahy ty ozy David. Vintaniny loatra nahazo anahy. Jereva nefa misy betabe ny renim-pianakaviany samboriny zany ny mivozon'akanjo. Mampamohy fony arakaran'izany. Ambanany zanany olo, dola tsika bako, dola. Ratsy be zany. Mila mandinika kely ianao ny mitranga-javatra sanam'izany. Ary nitatra le resaka fa tsy mijanona tao hoe alaka fanjakana fa. Hatramin'ny vadiny Davida ny arahany zany. Davida mpanjaka. Dia natao tanatina lait transparent. Ko raha tanàna eto zany tabazary be ito dia natao agnamboky dia nalefa jiro. Jiro mandalo izomana io. Zanaky Davida. Ohatran'izany manjara tsy manjary natao amin'izany. Loza tsy nanjary. Dia raha tegna dininao zany teboka nitovizan'izy roa tota dia tsy inona fa ny parent absent. Parent absent. Anao sao dia anao tsy hita lava. Fa zany ny zavatra tegna problème maniza be na tamin'ny Samuel na tamin'ny David. Tsy possible anao ahita hoavina zaza tegna milamina sy tsara raha ohatra ka tsy eo lava. Lasa aiza lasa mananara. Lasa aiza lasa nandeha dego na lavaliny. Izy ndraiky izy mirina avakany mpakofo koa. Azo vola. Fa izy zanany tsy fantany efa magnano sipa bodibody raha io. La iny tompony ianao. Egaga ianao. Jireo tsara ny zavatra nitranga teto fa zany ny zavatra misy. Ny vola mety anagnanao. Ny arena mety anagnanao. Ny laza mety anagnanao. Fa ny taranakao mety tsy ovana. Enganenga tsoanao zany. Satria ozy ny teny français zay hoe on n'éduque pas les enfants à distance. Fa mila présencenao io. Tsy hoe rasy fandefasako volana re. Rasy fandefasana an'iny teny dona re. Rasy fandefasana jeune reo. Fandefasana poupée nareo. On n'éduque pas nos enfants à distance. Milanao ny zanakanao. Milanao. Ala? Zanatake? Airenao eleke d'ici?
ny présencenao dia mamboly zavatra betsaka ao anatin'izany ka présencenao milanao izy ireo ihany koa dia tena parent déséquilibre na i Samuel na i David zany hoe diso mifantoka loatra tamin'ny zava-panahy nefa adinony fa reto zazareto misy fotoana mba misy zavatra ilaina mety mba mila sauvage du bois mety mba nila trottinette mety mba nila tsy haiko mandeha an'ireny jeu isan-karazany regny fa vo miresaky Samuel halleluja fanatsinatsiny Samuel zaza halleluja ny David mpanjaka ndraiky parisy ianao dia parisy zany ny viaviny Holy Ghost fire David isan-karazana déséquilibre misy fotoana zanakanao mila emonao misy fotoana zanakanao mila miresaka ary misy zavatra tegna ozonao hoe tokony bedesana anazy fa matoy iny tantarainy anao zay mba homme de confiance anao le mbo mamamba anatokisa atsika mba tantarany zanakatsika raha kapotsika ndraiky izy ozonao izy onefa misy fotoana mety zanakanao kely raha tsy ampoizinao tantarainy anao mety possible izy mety anao papa maman misy viavy tiako ta l'école mahazo tefaka zao zany koa zanakanao dia mivônga nakaratsy nefa izy amin'igny mba mandeha tianao manao koa zao le izy tsy isan'andro izy ataondy ary mety tsy isan'andro koa zany tantaran'izany any koa fa ny Samuel sy David déséquilibre au lieu de hitaiza zavatra izy lasa mibety zavatra sy ny sisa da mitombo anao ary lasa tsy dia zava-dehibe tamin'izareo ntsony ny zanany tadira avy amin'fa ny fitezana tsy fanahy fo matory n'olo raiky nasiana fanahy vatana sainy ireo samy mila tezaina dolo mila fitezana ara-batana ny zanakanao mila fitezana ara-tsaina ny zanakanao ary indrindra mila fitezana ara-panahy amen alleluia hitanao tsara fa karaha ataony Samuel zao tsy nanana zaza fa tsy zazanakoroa Reuel ny zanaky Samuel ampaminany zay hitatsika amin'ny Samuel 8:3 tsy zao moa zany io fa Joel sy Abia zany agnarany Joel sy Abia Reuel ny zanaky Samuel le mpaminany lehibe nanositra ny Saul mpanjaka nanositra ny David ho mpanjaka zazanakoroa ihany nefa dia tsy voataiza araka ny tokony ho izy tsy haiko menao zao safiry mila fitezana ny zanakanao amen na David ndraika 1,000 zanany mafy aloha izy aza mba David 1,000 zanaky David fa de presque nampalahelo daholo nampalahelo daholo izy David zany maro anaka nefa tsy eo lava ampisana bazary fona izy isanandro ampivarotany fona izy isanandro tsy voara-maso tsony zaza edaka jereo fa matonga déviation na zaza matetiky de zany fona neny akamarony satria absent papa amony sasany le tegna hoe misaraka mihitsy amo mampalahelo maty ray aman-dreny kamoty tsy fidiny ino fa tsy fidiny igny fa raha mbola elo anao mba jereko akaiky ny zanaka voateo zay nanaraka vaovao zay zay anivanivaio na elo tamin'ny télé fa misy zaza ony efa mivolagna azy hoe iranona papa ary izy mipetraky fa tsy mety aleny papa hoe zazavery ny anarana ny tena marina tsy zazavery fa zazanarena jereo mozika refa tafita amin'izay zaza reo anyraiky any
mandefa anao sa télé sy Facebook amizay babany hoe mitady ny zanako aho. Izy amin'iny fa tratrony aretigny le tsy mamaky reny. Tegna mariny tsy mitady zanany izy mitady olo hitsabo anazy. Satria nandeha mafy loatra tamin'ny fatanorana. Tratrony aretigny tsy mamaky. Rehefa any ndreo vomehy mitady zanako misy. Raha manitonareo tramin'ny klerety. Mafana eny le fisaina. Da iny tompo ianao. Vakio ny tantara voalohany toko fahatelo. Manomboka andimy voalohany eo akonao mahita re zanaky Davida marobe io. Ny tantara 3:1. Reo ny zanaky Davida. Tina maro. Ary amin'ny Mpanjaka 5:6. Mpanjaka 5:6. Io zany tonga dia nahitana an'le hoe taiza moa niteboka na araraka ny Davida manoloana ny zanany. Hitantsika amin'ny Mpanjaka 1:5-6. I zanany nagnadary be sy ny sisa io zany dia ozy baiboly ary ny rainy tsy mbola niteny mafy azy akory hatrizay miaina. Sy normal le zaza ragnanana fo. Ary ny rainy tsy mbola niteny mafy azy akory hatrizay miaina. Io le teko. I Davida tamin'ny fahadinambolo folo taona voalohany nitondrany 15 ans. Hoe 15 ans nitondrany fanjakana tao amin'Israely. Dia nampandroso ny fanjakana ny tenany masoa. Au niveau économie, finance, au niveau social, militaire, tany ny tenany fantoany Davida. 15 taona voalohany nitondrany. Fa tsy mba nanana fotoana ho any zanany. Vakio ny Mpanjaka 1:5-6 zany navolaninao ary ny ray ozy tsy mbola miteny mafy azy akory hatrizay miaina. Donc zany na fotoana ibedesana zaza tsy nanany Davida. Misy ray mpianakaviany, misy reny mpianakaviany na fotoana ibedesany zanany tsisy. Zanany magnala bola naoka ianao mbola samy mila nefa nisy zany. Zanany efa magnano raha fafa. Anao zanaka mamy. Aza maditsy raha fa maditsy aketo aza maditsy. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Efa tany ny Solomon izy vao tonga saina. Tany zany vao nanomboka nahazo éducation. Solomon zaza tafarafara. Faralainy zaza. Ka ianao io dia natao hitaiza sy kolokolo ny zanaka. Tadio fa ny école tsy mahasolo anao. Rehefa tsy matoky maîtresse, matoky école tsy mahasolo anao ny sekoly. Tsy mahasolo anao ny mpahampy an-trano. Tsy mahasolo anao ny fianakaviana. Eny na i mamanao ara tsy mahasolo anao. Na i papanao ara tsy mahasolo anao. Zaza rehetra amin'ny mama. Tsy raha i mama iny tompo anao. Tadio rehefa fa ny sekoly dia fameno. Lora ny antsy malagasy misy ny atao ento milaza. Ary misy ny lazaina. Ary misy ny fameno. Ny sekoly dia fameno. Fa ianao ray aman-dreny no tegna base manangana andreo zaza. Zany iny mba mila ilana ny vehivavy, ny parent mba bien éduqué. Satria anao hiara-miaina amin'ny zaza re fô. Karaha anao bako dia ho bako karaha koa zaza. Donc zany antsika ray aman-dreny misy fotoana mba mila mba mianatra. Fa tsy miravo vakany bajor. Haniaka tsy mamery bajor anahy. Zako bajor anahy tsy mivaliana. Bajor tsy nahoana. No mba mianara, mba manao voakory. Iny tombo ianao. Amanaparanantsika anazy raha vakinao ny tantara Samuel. Mandritra ny taona raiky Samuel, zany hoe 12 mois. 2 mois sel.
roa volagna foana mba janony an-trano mamaky baiboly ianao agny aminay étude biblique moa nay zanao zany vaky boky Samuel voalohany Samuel faharoa hitanao koa zany aza miany mba tsy voavakinao diany ao anatin'ny 12 vola mandeha mitornifo mandeha magnano asin'Andriamanitra fo 2 mois mba hijanonany Samuel an-trano any aparan'izay lasa fo donc zany zaza madiniky ifa tsy nahazo le tegna fivavahana loatra dia tivavaka raha papana fa raha hafa ny azy dia zany mahatonga hoe tsy mba nanaraka ny lalan'ny rainy i Joela sy Abia taizany teo ka parent absent ay toko ianao ny zanaka ravana dia mila correction zany hoe misy fotoana ianao manao karazana prise de conscience manao ianao karazana zavatra mba hatonga saina anazy amen ary reo zazareo misy zavatra mila ianaranjareo avy aminao papana avy aminao mamana misy zavatra mila jereny aminao fa raha tsy ho lavanao ho lafa ny jereny ho lafa ny ataony modely misy fotoana izy bedesy misy ny fitezana daholo zany fa misy fotoana kosa izy mba dokafana na dia misy arerana ataony azy mila asionao azy fa tianao foana izy mila asionao azy fa poro anazy foana ianao na diso azy indraindray fa tsy amin'ny zavatra rehetra koa misy fotoana ao zany teo a ny zanaka ahitsy anarana misy fotoana izy bedesy zany hoe raha ataontsika ny résumé ny fiainany Samuel sy Davida tsy priorité tamin'izy ireo ny zanany mety mivavaka ho an'ny zanany izy nefa tsy ampy ravana raha hoe zany mavaka anarehefa hoe za zao tia Comore za io miasa tia Dubai za io miasa tia Nany mivavaka anao asa zanakay allo kuku tahitete Siampy zavatra misy nge zany maman anazy dia amin'ny WhatsApp Viber Messenger izy mo manatsikatsiky zany izy io miasa any amin'ny tanana raha izy io miasa Comore zany anao napetrany amin'ny mamany Antananarivo izy Tamatavy zanako koa mibebeny any ho hitanao tsara koa mavendeky anao ko mianiteraka anazy maveka mipotropotriakanao raka tanjay sasany zany vo enao fotsiny fa teo mademoiselle izy tsy tondratondratra zaza mandeha zovidao le teo mademoiselle atyty aza mety miteraka boko teo mademoiselle ala zegny le fantany zany kanao ipilitsy tiany tsy ampy avana le hoe mivavaka ho any zanakanao no fa mila ny présencenao no zanakanao ny zavatra nahazo any Samuel sy Davida possible ahazo atsika raha tsy mitavy atsika mila mahay makalesony tsika alleluia amen tiako anao amizao fotoana zao mba mitany ny akaikinao manahoana hoe ny amponanao alleluia amen mivavaka tokony ataonao isanandro zany ny fiainanao sady mety ny fiainany amponanao koa mety no hitsanganatsika hivavaka tiako anao amizao fotoana zao mba hivavaka hoe aoka hoe Jesosy ao mba tsy takiny ny Samuel tamin'iny lafiny raiky iny tsony zany mba tsy takiny ny Davida ty raha tegna ny dininao izy teo a ny fiainan'izy ireo na omby be fiainan'izy ireo na ny resy be fa tany amin'iny zanany tany izy mitara engany mba tsy taky zany ianao dao mba hiara hivavaka tsika amin'ny tiariva ity asalatony feonao mba mivavahinao ny taranakao ho an'ny fianakavianao za tsy miteneny bisibisia fa mivavaha ianao dao hiara hivavaka tsika rehetra raha eo misotranao zany tiariva ity amin'ny anaran'i Jesosy no mba hitonany ambavaka ny zanakay tombo jereko manokana ny fianakavianay ny angonako
Oentiko eto anatrihanao Jesosy ny zanaka. Oentiko eto anatrihanao tompony ankohonao ratsy. Miaotsy ny anaranao amin'ny hariva ity. Mba ho zaza modely, mba ho zaza mendrika, mba ho zaza feno fahasoavana, zaza matahotra n'Andriamanitra, zaza feno fahamasinana, zaza feno fahamarinana. Mankasitraka anao zay tadamanao. Deranao zay tadamanao. Oentiny ambavaka ny taranakay. Oentiny ambavaka ny zanakay. Misaotra anao zay.
dia noentin'olo raha tamin'izany andeha amina mpomasy endao fa andeha mpomasitsika fa rehefa avy mpomasy any mahazo fanafody dia mahazo vato marobe avy dia nandeha izy nandrosoka amin'ny mpomasy fa tonga dia niteny dia mpomasy hoe tsy mety aminao ka tozy fanao zany hitako-vavaka dia tamin'izay moa zany fa maty zavatsy kristiana zany ao zay tenenao hoe kristiana fanao tarany hitako-vavaka tsy nety mihitsy le raha tamin'izany satria kay zany papanay mivavaka ho anafo mahazadinonao mba mivavaka ho any zanakanao fa misy dikany lehibe amin'ny tontolo ara-panarana ny fijoroantsika amin'ny Jesosy isan'andro tsy verimaina ny fotoana fandehananao am-piangonana zavatra hitako taminazy miteny tsy le mpomasy tamin'izany hoe ianao zy raha mbola miinsiste eo izy na anao zy lasa tana na anao matitana eo tsy sangisangy aminao anao taranaka mpivavaka ndany motos ary azy merinykely amin'ny ataotsolo zany efa tamin'io le mbola tegna agnatina ditra be tsy fakahitana fa ahoana ho any ahitanao an'izany misy raha mahazavako eo zy mafaranao ndray mba mazonao zany zanakanao mandeha iny misy fahazavana ngeza be misy fiarovana ngeza be manaraka azadino mivavaka ao amin'ny zanakanao isanandro samy ary azavela irery izy fa meteza foana hiaraka aminy amen raha mbola azonao atao rehefa malady regny misy mandeha mivavaka aty izy fa zarizonao andrey tsy anan'le mbo tadiditsary fo zary mindray gaga amin'ireo zanako reo misy toriteny tongono baketo ampatsiry zareo na tonga an-trano dia ho zany mansa zareo kaino anareo mba miaino amen ta iny tompony ianao moeto aty ny zanakanao moeto miaraka aminao mbambaka izy raha mbola azonao atao raha tsy zany lasa antany hafa raha tsy zany atao ny bebeny mandeha any hony ta iny tompony ianao mazotoerana itsika rehetra Alleluia. Zara mlalana tokony alehany zaza fa na dia antitra azy izy tsy alatra amen ta iny tompony ianao zay no azontsika natao teto androany